Nanatanteraka fivoriana ho fankalazana izay fa raiky amin'ny fitopolo taona ny sin'ny tolona tamin'ny 727 izay ihany koa ny vato mana-pahaizana vato nasondrotron'ny tany eto amintsika Nojeren'izy ireo akaiky ny toin'ny raharaham-pirenena raiky amin'ny fitopolo taona teo aoriana ny ilay tolona lehibe misy ny lesona azo tsoahana araka izao fanazavana izao. Marizarisa ny fitiavan-tanindrazana ary tsy nijoro tamin'ny fahamarinana ny mpitondra ny fandimby no anisan'ny antony nambaran'ny vato nasondrotry ny tany izay ahitana sindikalista, fiarahamonim-pirenena ary mpikaroka fa mampahantratra ny malagasy tao anatin'ny 17 taona nahazona ny fahaleovan-tena. Miantso ny fifoazan'ny fitiavan-tanindrazana izy ireo amin'izao fahatserovana ny tolony 9 Martsa 777 izao. Zay atao hoe vato nasondrotry ny tany misy mpampianatra mpikaroka avy eny amin'ny université, misy ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, misy moa zay ao anatin'ny syndikara teo manoloana nyty 29 Marsa ity zay nahatsiarovantsika ny tolona zay nataon'ny razambentsika ho amin'izany fahafahana eto amin'ny firenena izany. Tsy afaka hitazana fotsiny ny vato nasondrotry ny tany manoloana ny zava-misy amin'ny firenena tahaka an'izao dia izay ny antony ivoriana iandroany mba anehoana ny fitiavan-tanindrazana amerenana n'izany fitiavan-tanindrazana izany fa ohatrany efa raha oharina amin'ny fahampitehana ny firenena dia ohatrany efa mahita ihany zay hoe ohatrany mila velomina indray izany fitiavan-tanindrazana izany. Rehefa nandinika izay tao anatin'izay 17 taona nahazoana amin'ny fahaleovan-tena izay dia ny akamaroan'izay mpitondra tonga teo ka nahatonga antsika ho faran'ny rambony ateo ohatran'izao amin'ny lafiny fampandrosoana sy ara-toe-karena dia tsy nanana ny tena atao hoe fitiavan-tanindrazana nananan'ireo razambentsika ny tolona ary tsy misy amin'ny ankapobeny sahanay no mitsotra an'izany tsy misy mandala amin'ny fahamarinana fa na inona lalam-panirenana tao ka nanana fitiavana tanindrazana zay tonga teo ka nandala amin'ny fahamarinana tsy ohatran'izao ny toerana izy itsika. Ny vato nasondrotry ny tany izay miantso manokana ny député hamoha fitiavan-tanindrazana ary andany lalàna tsy hiteraka labato sy korotana eto amin'ny firenena.